Fety Noely 2024 efatra namonia tao amin'ny Asiara valy voasambotra noho ny asa ratsy. Fifidianana lehibe ny faritra irosoana rehefa vita ny fikaonan-doham-pirenena hoy ny ministra ny ati-tany. Krizy eto amin'ny firenena tsy misy fiadanana raha tsy misy fampandrosoana, ilaina ny fifampiresana sy fifampidiniana hiteraka fifampitokisana. Zomaina amby Desambra 2024 faltafaraka aminao tombokilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao ampalazana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mifandraiky amin'ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy 2024 ny araba ny vahoaka malagasy tsy vaky volona eto an-tanindrazana na any ampitan-dranomasina ny filoha teo aloha raha manana marika ny tondra afatra nandritra ny fankalazana ny Krismasy 2024 omaly. Zava-dehibe ny Krismasy tokony ho velona ao anatin'ny rehetra ny fitiavana n'Andriamanitra ka aseho amin'ny alalan'ny fihetsika izany amin'ny alalan'ny fiteny ny fomba sy fanao rehetra ho mendrika eo amin'ny mpiarabelona ka tsy hanao tsinotsinona ny asina nanan'ny olona na anakena amin'ny tsirariny hoy ny fanazavana. Afaka tamin'ny tahotra ny malagasy efa lasa ny ratsy ka mila finoana sy joro mandrakariva amin'ny fanantenana, fahasoavana ary fifaliana ny rehetra. Faratsika ary ny makasika izay. Araba ny voaka manontolo eto amin'ny firenena tarity Krismasy sambatra ity. Miraba ireo mpiarabelona amintsika eto na aveiza na aveiza fiaviana miara-monina amintsika eto Madagasikara ary indrindra ireo malagasy izay monina ny velany ihany. Marina tokoa fa manana fanantenana isika, fanantenana izay hijorotsika mandrakariva ka dia samy mitondra mavaka an'izany isika. Ny teny izay nitoriana tamintsika teo dia laza fifaliana satria teraka mpamonjy ary teraka mpamonjy dia teraka anatsika koa ny fahasoavana sy ny fanantenana ary ny fifaliana. Mino aho, manantena aho fa ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary izy ny teny aza matahotra fa indro ilaza teny somafaly ho anareo aho. Ainareo tsara zany, haitsika tsara zany ka tsy isika kristianina ihany no hita fa zany teny zany fa rehefa mponina rehetra eto ambonin'ny tany ka mahatsiaro fahasoavana, mahatsiaro fifaliana dia manao an'izany teny zany. Zava-dehibe ny Krismasy satria iny ny tombohan'ny finoantsika kristianina. Krismasy teraka Jesoa ary efa aveo tsika hiatrika ny Paka na ny Pasika dia efa aveo manantena ny fahatongavan'ny fanamasina, ny rotsahan'ny fanamasina. Noho izany tokony ho feno mihitsy ao anatintsika eo zany. Miatrika amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Dia teny teo dia milaza mihitsy hoe tokony eo anatinao foana fahatserovatena fa hoe mahita antsika Andriamanitra, mijery antsika izy ka ny fihetsikitsika, ny fitenitsika, ny fanaotsika dia samby ahafantarana ny toerantsika, ny fombatsika ary mahisika isika. Kaoka tsy hanao tsinotsinona ny mahisika antsika isika mba ho mendrika miara-monina amin'ny olona izay namantsika mpiarabelona amintsika ary tsy hanao tsinotsinona ny asina ananan'ny olona, tsy haminga viga ny sasany, tsy teniteny folo ary tsy hanaratsy na anakina amin'ny tsirarina. Faly aho hoe aminareo tena faly aho satria dia afaka le tahotra. Samy malala zany daholo nareo fa afaka le tahotra be na azo mivoaka malagasy lasy iny dia mifalia ny manantena fa tsy foana akory ny fanantenanareo raha mbola misy kio farany ka dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Samy tena Andriamanitra. Fa miaina krizy indray isika ankehitriny izay krizy ara-tsosialy, ara-politika, ara-ekonomika, ara-ekolojika izay taratry ny tsy fahaizana makalesona tamin'ny tantara sy ny krizy ny tsy fifampitokisana hoy ny Monseigneur Fabien Rahary Lamoniaina filohan'ny fivondronam-beny évêque eto Madagasikara. Tsy misy fiadanana nefa raha tsy misy fifampandrosoana ka ny lalana makany amin'ny fifampiresana sy fifampidiniana no miteraka fifampitokisana. Tsy misy intsony ny jiosy na grika
andrinina nandefa iray ihany isika ao amin'ny tompo hoy kosa ny filohany FJKM ny mpitandrina Andriamampianina Zakarimasy falampanazavana. Tsy mahay makalesona amin'ny tantara isika matombola miverimberina tahaka izao ny krizy eto Madagasikara hoy Monseigneur Fabien Rahary Mbolaniaina filohan'ny fivondronam-be ny evekany Madagasikara. Krizy izay vokatry ny fahadisom-panantenan'ny malagasy noho ireo fampanantenana tsy tanteraka hoy ny fanamafisana. Lasa krizy ny tsy fifampitokisana no misy eto hoy izy. Tsy misy fiadanana nefa raha tsy misy fampandrosoana. Fampandrosoana ny maolona, ny olona manontolo, ny olona rehetra hoy ny eveka. No mandreny Monseigneur Marie Fabien fa tsy misy lalana hafa afa-tsy ny fifampidiniana ao anatin'ny famarinana no ahafana miverina amin'ny fifampitokisana indray. Ny krizy iainantsika dia avy amin'ny fahadisom-panantenana teo amin'ny fampanantenana sy ny fanatanterahana izany. Lasa krizy ny tsy fampitokisana. Ao ireo toe-javatra maro maneho irisoriso nanafitohina ny vahoaka. Ny krizy dia maneho fa tsy mahay makalesona tamin'ny tantara isika. Kanefa ity krizy ity dia mbola manamafy ihany ny leson'ny tantara fa tsy misy fiadanana raha tsy misy fampandrosoana. Fampandrosoana ny maolona, ny olona manontolo, ny olona rehetra. Nanamarika ny krizy ny fandimby ny tanora. Tsy isy ny fiadanana raha tsy mijery ny fanabeazana ny zaza sy ny tanora isika. Tsy misy lalana hafa afa-tsy ny fampidiniana anatin'ny fahamarinana no miteraka indray ny fampitokisana eo amintsika. Matokia ny fiadanana tsy misy fitaovam-piadiana. Matokia ny fiadanana tsy misy toe-tsaina lianady. Efa nakinitsika tamin'ny fomasin'i Jesosy i Madagasikara malalatsika itya ka ny hery ny fitiavan'i Jesosy tsy amelatsika ho rendrika. Miantso ny rehetra hiezaka hitovy hatanteraka ny ezaka sy fanekena tamin'ny batisa kosa ny filohany FJKM Pasteur Zaka Andriamampianina. Fiainam-pahasoavana ho an'ny rehetra ny Noely izay fahatongavan'ny mpamonjy eto an-tany nanafoanana ny elanelany lanitra sy ny tany. Ireo manana toerana ambony dia mila miala amin'izany toerana izany dia midina manantona ny olona tsy misy intsony fahasamihafiana ho ny fanamafisana. Tsy misy intsony ihany koa na jiosy na krika andrina na andevo fa iray ihany isika ao amin'ny tompo. Fa ny hevitra anankiray ihany koa ny amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy ka anehoana izany fahafoanany ny elanelan'ny lanitra sy ny tany izany dia ny hoe foanany ny fahasamihafana. Foanany fahasamihafana. Ina moa dikan'izany? Ny fahasamihafana riavana. Misy fahasamihafana politika, zao ny lokonay. Misy fahasamihafana ekonomika, zao ny fari-piainanay, zao ny saranganay. Misy fahasamihafana amin'ny fanabeazana, zao ny diplomanay, ity tsy manana diploma. Misy fahasamihafana amin'ny sosialy, reny rehetrarehetra reny. Misy fahasamihafana dolodolo. Foanana Andriamanitra reny mba hahatonga antsika olona voavontsy izay latsaka ao anatin'ny fahotana ka tafiditra any anatin'ireny karazam-pahotana, na fahotana politika izany, na fahotana ekonomika izany, na fahotana sosialy izany, na fahotana any amin'ny fanabeazana izany. Reny rehetrarehetra no mitaiza amintsika riavana fa ny fanatonan'Andriamanitra ny tany dia hahatonga antsika isana ihany koa andaontsika hiezaka hitovy dia ho tanterahana reny le fanekena natao tamin'ny batisa ireny tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany sika ao amin'ny tompo ao amin'i Jesosy Kristy. Isan'ny teo avoany ireo krizy rehetra efa nolovan'ny Madagasikara hatrany ny tanora. Nanafatra ny jerena manokana ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora mahalonjany ny ray aman-dreny ara-panahy noho izy ireo antony ny fisian'ny fiadanana eto amin'ny firenena. Fa samy nanana ny fomba nankalazany krismasy ny rehetra omaly. Nanamarika izany efa fenoana ireo trano fiangonana nandritra ny fanompom-pivavahana nankalazana ny fahaterahan'ny mpamonjy nisy ihany koa anefa ireo mbola nanon ny asa andavanandro na dia efa natao andro tsy fiasana maneran-tany aza izany. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Taiziniana.
fahatsiarovana ny naterany jesosy kristy ny krismasy ireo mpanaradiany fivavahana kristiana no tena voakasika ao anatin'izany ka nanokana ny andro maly ny ravona sy nanomezam-boninahitra an'andriamanitra saika feno mipoka avokoa ny fiangonana omaly izay nisy fidirana indroa miataona ho an'ny teto amin'ny FTKM no sipatrana izay samy no faranana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo tsy fankalazana amin'ny endrika ivelany fotsiny krismasy fa fijoroana amin'ny finoana sy famonjena entin'ny kristy ny anoka fifaliana avokoa ny rehetra fampamonjy no teraka ho anareo araka ny loka toko faharoa andiny mivaraka ambin'ny folo io no ny ompana ny teny sy ny afatra nandritra izany izany hoe tena tsapan'ny olona ny mahazava-dehibe ilay famonjena izay nentin'ny mpamonjy nentin'ny jesosy kristy mpamonjy izay ny afatra tamin'ity androany ity dia noraisina tao amin'ny filazantsara araka ny loka toko faharoa ny andininy fahiraka ambin'ny folo hoe fampamonjy no teraka ho anareo io zany le mitondra fifaliana voalohany ho anao izay tena mandray izany Noël miditra antsehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra sy ny hoe ho an'ny olona rehetra krismasy zany hoe kristy ho an'ny olona rehetra fotoan-dehibe ho an'ny mpino kristianina araka izany ny krismasy andraisan'ny rehetra famonjena ny olombelona rehetra ny famonjena tsy ankanavaka ho an'izao tontolo izao satria ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsy manavakavaka ho an'ny sokajin'olona rehetra ho an'ny sarangan'olona rehetra ho an'ny firenena rehetra koa araroata izy ao andro izao andraisantsika izy amin'ny famonjena lehibe izay noentin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia araroata rehefa mahaiza manararoatra fotoana efa nanomboka ny tapabolana lasa teo ny fankalazana ny krismasy ho an'ny teto amin'ity fitandremana ity fotoan-dehibe nanehony ny isan-tsapana ny herinandro sambatra tamin'ny alalan'ny hetsika samihafa nanakoaky tao anatin'izany ireo hira tsy anjery ary tantara nanamarika ny fahaterany mpamonjy mbola hitoy eo anatin'ny roa andro ho afy zany raha ny fanazavana rehefa naneo an'ilay talenta andrareo tena hita hoe faly ary voaray tokoa ny famonjena nisy fisahiranana na ara-pitaova na fitafiana tena samy miketrika nanao izay azo atao mihitsy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia isaorana zany sambana sy fikambanana rehetra ary isaorana manokana ny rindram-peo izay hikambanan'ireo mpitendry zava-maneno sy mpikirakira ny sonorisation sy ny sary izay nampianoka tanteraka tao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra efa natao andro tsy fiasana maneran-tany ny 20 desambra samy nanana ny fomba nanamarian'izany rehetra tao ireo namonjy fanompompivavana ny maraina na ireo tsy zatra makana mpiangonana azy izanalahady ao ihany koa ireo nijanona tao an-trano nanao fikarakarana samihafa toy ny sakafo sy ny fandraisam-bahiny tsy vitsy ihany koa anefa no nanararoatra ny fotoana omaly nampifaliana ny fianakaviana tamin'ny fitsangatsanganana sy ny sisa raha ny hita maro ireo nano ny asa andavanandro toy ireo mpivarotra sy ny mpitatitra akoho ny fety izay ihany sy nahitana fiakarany raha oharina tamin'ny taondasa ny tany olona namony ainy nandritra ny fetiny Noely 20 amby roa arivo ankoatra ny fitombony marary tonga teny amin'ny hopitaly dia ny tombo isa ihany koa ireo trangana tsy fandriampahalemana sy lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina anisan'izany ny vakitrano ny fanendahana ny alatra moto ary ny lozam-pifamoivoizana naratrana sy nafaty olona maromaro no voasambotra sy ny osavaina no ny fandikan-dalàna samihafa nandritra ny sasakali ny Noely sy ny andro ny Noely tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny ny Artanjona olona misa efatra no namony ainy raha 7 kosa ireo tonga niza fahasalamana tao amin'ny hopitaly HR Peflo nandritra ny fetiny Noely ny 4 sy ny 5 desambra 20 sy 2 lasa teo araka ny tatitra navoaka ny tompona andraikitra avy eo anivony ity hopitaly ity ny tombony isan'ireo niditra hopitaly raha oharina tamin'ny taona lasa indrindra ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana sy ireo tranga mifandray amin'ny fety mahakasika ny intoxication aiguë vokatry ny zava-pisotro misy alkôla ny 24 desambra dia miisa roa ny lehilahy ary ray ny vehivavy ny 25 desambra kosa dia miisa efatra ny lehilahy ary tsy nisy ny vehivavy mahakasika ny tentative de suicide kosa ny andro 24 desambra dia tsy nisy mihitsy io tranga io ny andro 25 desambra kosa dia ray ny lehilahy ary ray ny vehivavy sy zazakely iray mahakasika ny maladie diarrheique ny andro 24 desambra dia tsy nisy mihitsy io tranga io
ny andro ny 25 décembre misy vehivavy iray tratrany toksika infection alimentaire collectif ary ireo tratrany intoxication alimentaire kosa dia vehivavy iray ny isan'ny fahafatesana moa dia miisa ray cadavre en dépôt ny 24 décembre fa ny 25 décembre kosa dia miisa roa ny lehilahy ary ray cadavre en dépôt mahakasika natotanisa voaray avy eo amin'ny sampana vonjyainana ny service d'urgence moa zany dia miisa 237 ny consultation ary 34 ny hospitalisation ny andro 24 décembre sy ny 25 décembre raha noarina tamin'ny taondasa dia nitombo ny consultation sy ny hospitalisation ny isan'ny fahafatesana kosa tao amin'ny service d'urgence dia efatra ankoatra izay teo amin'ny lafiny tsy fandripalemana ho an'Antananarivo renivohitra dia nahitana vakitrano miisa 5 aratra tsotra 2 alabotro 2 ary fanendahana iray nisy ihany koa ny lozam-pifamoivozana na aratrana olona 7 tamin'ireo tranga 5 ho an'Antananarivo Atsimon-drano nahitana vakitrano iray alatra tsotra 2 fanendahana iray alatra moto iray ary fikasana angalatra iray nisy ihany koa ny lozam-pifamoivozana 4 na aratrana olona 5 olona 2 no voasambotra noho ny fahamamona andalambe sy ny fanakorontanana ny filaminana alatra moto iray lozam-pifamoivozana 2 na aratrana olona 2 ary lozam-pifamoivozana iray nafatesana olona 2 no hita tao Antananarivo Avaradrano mitotaly 9 kosa ireo voasambotra noho ny vakitrano fanendahana sy sito mahery manoloana ireo taremarika ireo miantso ny rehetra ny tompon'andraikitra mba hanamafy ny fitandremana indrindra mandritra ny fety sy ny fotoana ny fialan-tsasatra na eo amin'ny fivezivezena andalambe izany na eo amin'ny fitandrona ny fananana sy ny filaminana amin'ny akapobeny. Mahakasika ny raharam-pirenena kosa indray tsy famela-keloka ny fampihavana ny pirenena fa dingana anarenana ny fihavanana very sy ananganana fifampitokisana mialoha ny idirana amin'ny fikonan-dony nasionaly ho itabera Randriamanantsoa. Ankoatra izay nambarana ity mpanao politika ity fahenatra lehibe ho an'ny fitondrana ny fomba fisavana trano ataony mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Tsy tokony mamerina ny zavatra tsy nentina ataony teo aloha intsony ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana ho ny Mariana eo amin'ny sariny ny Artanjo. Tsy midika velivelo famela-keloka ny fampihavana ny pirenena ho itabera Randriamanantsoa manoloana ny ady hevitra miverimberina momba ny fikonan-dony nasionaly. Tokony isy fampihavanana tena izy mialohan'ny rosoana amin'ny fifanankalozan-kevitra lalina satria tsikaritra fa very tsikelikely ny fihavanana malagasy ary manjaka ny fomba vahiny. Raha tsy mbola tafaverina amin'ny maha-malagasy ny filoha teo aloha dia tsy tokony ary tsy afaka hanatrika ny fikonan-doha amin'ny pirenena ho ny fanazavana saingy afaka manatrika izany kosa ireo mpiaradia aminy raha toa nefa ka haverina amin'ny ara-dalàna ny maha-malagasy azy dia afaka mandray anjara feno amin'izany fikonan-doha izany ny filoha teo aloha raha ny fanazavana trano. Hoanao teo hoe amin'io fikonan-doha io aza atao ve mampiverina ny Andry Rajoelina eto zako débat le olana amin'ny raha ny Andry Rajoelina raha ohatra ka sy ny sorony fitondram-panjakana zao magasy anazy aza atao ny miveriny teto nanao débat fa ny sorony malay fitondram-panjakana zao magasy anazy le raha nefa raha fikonan-doha nefa raha ny gasy ahoana ny idirana amin'izay izy efa vazaha apiditran'ny Macron ito koa zany asika roatra karaha apiditran'ny Trump roatra ka fikonan-doha izy efa tsy gasy tsony zay le olona fa le olona niaraka aminazy eto Madagasikara kosa le ekipany eto dia manazoa izy hiditra fikonan-doha io satria gasy io managnevina izy managnino amin'ny sireny sisy olona idirany ekipany Andry Rajoelina fa Andry Rajoelina personne satria ny sorony nationalité dia manahirana zany. Ankilany no amafisiny fa tsy tokony hiverenana ny lesoka tsy nety nataony fitondrana ny fandimby teo aloha ao anatin'izany indrindra ny fisavana trano misesesy izay hita amin'izao fotoan'izao. Tokony ho eny amin'ny tribonaly izy no anatanterahana ny dingana ara-pitsarana fa tsy amin'ny fisavana trano ataony mpitandro ny filaminana izay efa misy misandoka fihetsika izay mamenatra sy mampiayay ao mason'ny vahoaka ho hiatran'ny fanamafisana. Sy napiditra ny ravalimanana teto tamin'ireo fa natao tany Maputo, natao tany Tsababa, natao tany
an'Afrika du Sud ny raharano malagasy irerana igny fa tokony veriny teto raha valimanana tamin'ireny dia natao débat teto erera be igny izay erera zay ve tiasika koa ampitaigna amin'ny asika fa tokony zavatra sy mety nataon'le fitondrana teto aloha sy tokony ho averina matoa izy hitanao fa sy mety sy tokony ho averinao koa izy ity perquisition partout ty perquisition asia nefa sisy zavatra hitanao hoe alako bika alako tara foty hoe ny acte mandrazoely atao avelao raha ohatra ka misy mitoran'igny olo igny dia anany tribunal izy dia asoin'ny tribunal anao manana raha ohatra zao dia affaire-ny tribunal fa efa perquisition sy mahamenatsy reny mahamenatsy tsy ho tanteraka ny fampiavana pirenena raha tsy miorona amin'ny fahamarinana ny fanajana ny lalàna ary ny fanarenana ny fihavanana very ho iatrany ity mpanao politika ity izany no antokatokana azahoana manangana rafitra politika maro toerana sy itokisany rehetra tsy fanenjehana ara-politika fa fampiarana ny lalàna no tanjony fanaovana fitsarenana ny audit sy ny fanadihadiana mahakasika ireo mpanjakana teo aloha hoy Mohamed Razaf Berson izay izy nanamarika fa azo adika ho raharapitsarana ireny fa tsy fanenjehana politika ho an'ny taksa raha miaranjato nambarany fa ilaina ny fanenjehana ara-pitsarana ireo nanao ny tsy nety mba namafisana ny fanjakana tandalana mbola andrasana hatreto ny toy ny rara fanenjehana ny lohany antemerandolona teo aloha izay inambena ny zandary teny Ambatovonaky nanomboka ny 24 Desambra lasa teo. Narcisse Karzafy ny aritanjana no mitatitra amintsika ny antsipribaovao. Tsy midika ho fanenjehana politika ny fanaovana audit sy fanadihadiana mikasika ireo olom-panjakana teo aloha hoy ny fanazavana nomeny Mohamed Razaf Berson efa maro ireo ezaka natao hiadina amin'ny tsy maty manota ho izy ka tafiditra tanteraka ao anatin'ny asan'ny fitsarana ny fanenjehana ireo olona manana dossier eny anivon'ny fitsarana na mpanao politika na tsy misy ny trêve politika amin'izao fotoan'izao saingy mitoa kosa ny raharaham-pitsarana ho hiatra ny fanamafisana nambarany afa tokony hainy ireo rehetra niara-ny asa tamin'ny fitondrana teo aloha ny manavaka ny atao hoe fanenjehana ara-politika sy ny fanenjehana ara-pitsarana tsara ho fantatsika aloha voalohany ny fanaovana fitsiriana na ny fanaovana audit eny anivon'ireny ministera tsirairay ireny na eo anivon'ireny organisme rattaché anivon'ny ministera tsy midika velively hoe fanenjehana olona na fanaovana valifaty politika sanatria tsia fa itsika dia araka ny zavatra foto-kevitra ny joroana nandritra ny tolona hoe hiady amin'ilay tsy maty manota hiady amin'ilay fanaovana mpimamana irem-pirenena dia mendrika azo atao amintsika fotoana amintsika miresaka zany ny fijerehana hoe inona ny mety inona ny tsy mety ary fanarahana ny lalàna velo zany rehetra zany efa tanatin'ny foto-kevitra ny joroana tao anatin'ny tolona iadina amin'ny impunité ka tsy sanatria akory hoe valifaty politika na koa hoe tsy fitiavana olona tokana raha manaja ny lalàna atsika ankehitrina ka manenjika ny olona nanao tsy mety teto anivon'ny firenena ake no mafisy ny taksara miaranjato mpamakafaka politika fa niariary any tsy fahatomombanana talohan'ny fiovan'ny fitondrana izay nialoavany tolona nataony vahoaka teny Akianja ho fanoherana ny tsirariny tsy tokony ho adinoana izany ezaka sy sorona izany ho izy ilaina ary tsy azo idovirana ny fanenjehana ara-pitsarana ireo olona nanao ny tsy nety teto amin'ny firenena ary tsy tokony avela iriary izy ireny izany no antoka iray hanarenana ny fitokisan'ny vahoaka sy hanorenana ny fitondrana mangarahara ho hiatran'ny fanamafisana resaka tsy maty manota aloha ny culture d'impunité dia nisy foana hatramin'izay fa tena hitany ariary ny nisy ny régime teo aloha moa zany hoe ny régime ny président teo aloha Andry Rajoelina izy io raha iresaka isika amin'izao dia nisy ny tolona teny Akianja anisan'ny nangatana tamin'izany hoe ny fialan'ny Rajoelina sans farangana raha io fialana io tsy vita fotsiny any hoe miala fa zay nanao tsy nety araka le resaka teo hoe culture d'impunité na hoe tsy maty manota dia mila foana enjehana ara-pitsarana ka na iza farangana teo aloha
rehefa misy ny inculpation afaka ny anjihana anazy dia tokony manaiky an'izay daholo na iza na civil io na miaramila. Andraikitry ny fitsarana ny mandinika sy mitsara ireo raharaha efa voarakitra ao aminy ho ny mpitarika syndikaly ary tsy tokony hafangaro amin'ny ady hevitra politika izany tanjon'ny fanjakana misy amin'izao fotoana raha teo ny tany-tandalana ny ady amin'ny tsy maty manota ka ho fampiarana ny lalàna amin'ny rehetra tsy hankanavaka ho fiarovana ny tombotsoam-bahoaka sy ny fahamarina toerany fitondrana. Raha ny tena marina moa samy manao ny asany daholo amin'izao ny androm-panjakana sy ministera tsirairay avy tafiditra anatin'ny asa mpitsarana tanteraka ny fanarahana n'ireo dosia sy izay olo tokony enjena amin'ny raharaha-pitsarana satria tsara aloha fantaritsika fa tsy dia resaka politika no azo andraisana zavatra misy toy ireny fa raharaha-pitsarana fa raha tsika iresaka mahakasika anao trevy politika kosa mino angamba fa misy zany trevy politika zany amin'izao satria tena mipetraka amin'ny fankalazana ny fety amin'ny fiomanana iandrasana taona vaovao tsika zao tsy dia misy resaka politika loatra na eo anivon'ny mpanjakana na eny amin'ny télévision malagasy angamba hitatsika fa tsy dia miresaka politika loatra fa mahakasika izay olona resahanareo teo raharaha-pitsarana la izy tsika kosa manaja zany rafi-pitsarana zany la séparation des pouvoirs misy eto firenena. Ny 4 Desambra 2024 teo dia nisy ny zandary tonga ny audio teny Ambatovinaky toeram-ponenan'ny jeneraly Richard Ravalomanana filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha izay vao nisorona tsy obokambana ao amin'ity androm-panjakana ity ny 4 Desambra maraina niparitaka teny amin'ny tambazotra an-tserasera ihany koa ny taratasy fiampetsona azy avy amin'ny tonipa mpanololalana niparitaka io andro ny 4 Desambra io ny feo sy ny valiteny nomen'ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha ny antsony ny tonipa mpanolalana nambarany ranty niparitaka fa tsy anaiky mora ny fisamborana azy ny jeneraly Ravalomanana ary vonina ny amaly sy vonina ny hofaty andrasana araka izany ny mety toy ny tira raha ity. Lafimbavao afa kosa indray voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fifitianana lehibe ny faritra saingy mbola tsy feno fepetra fana manatanteraka fifitianana madio sy mangarara amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny atitany izany indrindra no natonga ny fanjakana ametraka tompon'andraikitra mpisolon-toerana isoroana ny fabanga-toerana sy antonany fitohizany asa-panjakana eny ifotony namafy ny ministra tompon'andraikitra fambaloa tanterana ny fifitianana lehibe ny faritra rehefa vita ny fikoalan-doam-pirenena izay amaritra ireo rafitra sy fepetra eken'ny rehetra mandra-pahatongan'izany ireo lehibe ny faritra mpisolon-toerana no miantoka ny fampandehanan-draharaha sy ny fandrindrana ny raharaha-panjakana eny anivon'ny faritra fanadidina. Maro ireo fanontaniana mipetraka manodidina ny fanendrena ireo lehibe ny faritra mpisolo-toerana izay nankatoavana nandritra ny filakevitry ny ministra ny alatsinainy lasa teo na dia efa notendrena azy izy ireo dia mbola mitana ny satany mpisolo-toerana hatrany araka ny fanazavany ministera ny atitany androany nambaran'ny ministera fa voafaritry ny lalam-pandrenana mazava ny fanatanterahana ny fifitianana lehibe ny faritra na izany azy mbola tsy mahafeno ny fepetra rehetra takina amin'ny fanovoana fifitianana madio sy mangarahary Madagasikara amin'izao fotoan'izao aka izany no antony tsy ahafahana manatanteraka fifitianana ara-dalàna araka izany voaterina metraka lehibe ny faritra mpisolo-toerana ny fanjakana no ny fahabagan-toerana izay sakana lehibe ho amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fitohizany raharaha-panjakana eny fotony. Izay ny antony hoe tanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zany hoe alao aloha onjo maika ho tendrena eo ny vavilakevitra ministra ny lehibe ny faritra. Mbola tsisy monina zany na zany mbola tsisy mihitsy ny fifidianana atao anatin'ny 2010 ny constitution antsika 2025 zao efa 5 taona efa 10 azafady 10 taona mbola tsy misy fifidianana natao teo fifidianana tsy maintsy atao tsy maintsy rosoana ny fifidianana rehefa vita amin'ny concertation dia miroso amin'ireo zotra fifidianana maromaro tsika fa ankehitriny ny faritra tsy maintsy asiana mpitantana satria zavatra marobe ny ataoko hoe andraikitry ny faritra zany eto amin'ny firenena piasa marobe ny ao misy patrimoine marobe ao dia tsy maintsy misy mpitantana dia izay no nanendrena aloha vonjomaika zany ny lehiben'ny faritra tsy hoe vonjomaika io dia afakerinandro hoe zany mbola isy lehiben'ny faritra io tendrena indray tsy izay le izy fa zay fanazavana letiko izay zany
no mamaly anazy. nanamafy ny ministera ny ady tany nandritra ny fanazavana nomeny fa tsy maintsy mbola irosona ny fifidianana rehefa vita ny fikaonandoha am-pirenena ity fikaonandoha ity no everina maritra ireo ravitra sy fipetra samy hafa ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra torak'izany ihany koa ny amin'ny fametrahana ny PDS eo anivon'ireo komuna nahitana olana nandritra ny fifidianana bentanana ho iatran'ny fanamafisany ity ministra ity. Ny fitondram-panjakana dia anaradalana satria be tabe ny commune misy olana dia hoe maninona soka dia apetraka ny délégation spéciale. Ny délégation spéciale dia irosona ny fametrahana délégation spéciale rehefa mivoaka ny didy eny amin'ny didim-pitsarana milaza fa manome fahefana ny ministère ny ampitany ametraka délégation spéciale. Zay zany no didy amandalana misy fa tsy hoe misy korotanao na ataontsika hoe maty ohatra le ben'ny tanàna misy ben'ny tanàna maty raha tsy laza fa tsy eto avaran-drano zao misy anankiroa angamba ny commune voakasika zay dia maty le ben'ny tanàna dia voatery tsy maintsy misaisirany tribunal zany ny solitena fanjakana dia rehefa mivoaka ny didy hoe afaka apetraka ny délégation manokana dia miroso zay amin'ny fametrahana délégation manokana. Zay zany le izy efa iroso zay atoato efa misy commune vitsivitsy zany efa irosonay zao ny fametrahana ny délégation manokana zany amin'ireny commune zay efa nivoaka ny didy misy hoe marary misy nametra-pialana na inona antony zany dia tsy maintsy miandry an'ilay didim-pitsarana ny ministère ny ady tany sy fitsinjaram-pahefana vao afaka miroso amin'ny fanendrena. Araky ny lalam-pandrenana ny faritra dia anisan'ny rafitra fototra iorenan'ny fitsinjaram-pahefana voalaza ny andininy fa 450 fa ny fanjakana dia miorina amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitsinjaram-pitantanana ka ny komuna sy ny faritra no fitondram-panjakana ifotony ara-dalàna. Izany no manamafy fa manana toerana sy andraikitra mazava eo anivon'ny rafitra ara-panjakana ny faritra ny andininy fa 550 dia mamaritra fa ny komuna sy ny faritra dia fitondram-panjakana ifotony mananjo ifeny tenany. Ary ny tompona andraikitra ao aminy dia voafidy amin'ny alalany fifidianana mivantana malalaka sy mangarahara na dia tsy voatonona mivantana aza ny teny hoe chef de région dia tafiditra ao anatin'io ravitra io izy ka midika izany fa amin'ny alalany fifidianana no tokony hanendrena azy ara-dalàna. Ny andininy fa 450 dia milaza fa lalàna manokana no mamaritra ny fandaminana ny fahefana ary ny fomba fifidianana ireo solitenam-panjakana ifotony. Izany no manome fahefana ny fanjakana ametraka fepetra sy rafitra fanatanterahana fifidianana araka ny zava-misy ara-politika sy ara-teknika eto anivon'ny firenena. Raha tsy aivina efa nisy ny antso amin'ny kandida izay vonina ho lehibe ny faritra ary ny fanotofana ny fanaterana izany iray volana lasa zay. Andrasana araka izany raha ho ampiasaina amin'ny fifidianana iny atota taratasy na ternina na ihany koa amin'ny fifidianana ao aorian'ny fikaonandoha araka ity fanazavana nomen'ny ministra ny ady tany ity. Madio izay miditra eto ary madio ihany koa izay mivoaka eto ho ny lehibe ny faritra Analamanga mpisolo toerana androany nandritra ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny fitantanana ny faritra Analamanga. No mafisiny Clémence Sarary Nirina fa tsy maintsy irsonina ny fanaovana fitsiriana na audit eo ihany koa ny famerenana ny fisitrahan'ireo mpiasa ny fiahina ara-tsosialy izay nato ny mpitantana teo aloha. Tsy tonga niatrika ny lanonana fifamindram-pitantanana kosa ny marana teo ny gouverneur teo aloha Rasoa Maromaka ery fanadihadiny eo amin'ny sariny Taiziniana. Fanambogoavana napetraky ny mpitantana mpisolo toerana ny faritra Analamanga ny fanaran-dalàna amin'ny fanatanterahana ny asa ka hiala ao anatin'ireo fomba fanao maloto ny fanaparam-pahefana sy ireo endrika fanararaotana samihafa. Madio izay miditra eto ary madio ihany koa izay mivoaka eto hoy Clémence Sarary Nirina lehibe ny faritra Analamanga mpisolo toerana ka namafisany tsy maintsy hanatanterahana fitsiriana mialoha ny andraisan'ny asa. Fa ny fitantanana ny faritra Analamanga eny fa na dia tsy misy aza ireo mpanolontsaina ny faritra voalohany tokony andraikitra ny fanaraha-maso ny asanay mpanatanteraka dia mampanantenanareo fa anaraka sy anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalàna sy ny voalaza ny rijateny mifeny fondrom-bahoaka faritra izahay. Manarak'izay dia ho alavirinay izany fitantanana anjakan'ny fanaparam-pahefana
ny fanararotana amin'ny endriny maro samihafa ary ny alakobika tsy tiako tare izany na ho atsika mpiara-miasa eto anivon'ny faritra na ho an'ireo distrika sy commune mandrafitra ny faritra Analamanga. Mialohan'ny tena andraisanay ny fitantanana kosa nefa araky ny antota taratasy izay nisoniavina teo dia tsy maintsy irosonay ny fanaovana ny fitsiriana na ny audit satria madio izahay miditreto ary tsy maintsy hadio izahay ivoketo. Mizotra makany amin'ny fanavaozana ny fitantanana ny firenena ankehitriny tsy olatsa-danja amin'izany faritra Analamanga ho fanazavana miasa no filamatra ho an'ny vahoaka ka naovana laram-pameana ireo asa ilain'ny mponina indrindra ny fijerenany maolona ireo mpiasa mitaky firaisan-kena ny rehetra izany hoy ny fanamafisana. Satonany ho atao amin'izany ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fanomezana vahana, ny famokarana amin'ireo distrika mamokatra, ny fanamboarana fotodrafitrasa maro samihafa toy ny lalana sy ny tohadrano ary ny fampiroboroboana ny famoronana asa izay mazava ho azy tsy maintsy hifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny PRD izay tsy maintsy hirosona ny famolavolana izany hialana amin'ny fitantanana mandeha anjambany toy ny teo aloha. Tsy ho vitako na ireo izay iara-iasa akaiky amin'ny kirera nefa izany fa ilana fiarahamientana sy fiaraha-misalahy ka hiandrandranay fifanohanana amin'ny ministera maro sy ireo ratsa mangaiky amin'ny fanjakana rehetra. Marina fa mandalo izahay no eto saingy ho ataonay izay azonay atao mba tsy ho latsa-danja amin'ireo mpiasa hafa rehetra ianareo mikasika ny zo sy ny tombotsoa tokony hositrahanareo santionany amin'izany ny fijerenan'ny knapsa izay natsahatra ny teo aloha ny fandoavana azy sy ny maro hafa. Totosa androany teny Ambuda ny famondram-pitantanana teo anivon'ny faritra Analamanga ary tsy tonga nanatrika izany governoran'ny faritra teo aloha ery Rasoa Maromaka ny mpisolo toerana azy vonjomaika no nisolo tena azy tamin'izany. Ratsaivina voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alatsinainy 20 Desambra 2020 lasa teo ny sahana ny andraikitra mahalehibe ny faritra mpisolo toerana ny faritra Analamanga azy i Clémence Ranirina. Fanoterdrina hotele générali vaovao ny aviation civile de Madagascar irakotoary sofaniry Alban tontolo sayomariany io ny famondram-pitantanana teo amin'ny tale générali mpisolo toerana teo aloha sy ny tale générali vaovao tapaka izany tao ry ny filan-kevitry ny ministra ny alatsinainy lasa teo mariky ny fitohizany asa sy ny fanavaozany amin'ny setry ny fitaterana anabakabaka izany ho izy nanamafy nambarany fa isy fanapa-kevitra entitra sy maiky amany ireo olana sy afana nanova endrika ny fitantanana ny fitaterana anabakabaka malagasy no izany mitaky fiaramentany rehetra izany. Narcisse Karazafy ny artanjo. Tsy maintsy hivoaka ny marina mikasika ny rara Boeing 777 hoy ny tale général vaovao ny ACM efa nanomboka ny fitsiriana sy ny fanadihadiana rehetra ary miandry ny tatitra ofisialy ny audit ny tompon'andraikitra alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra farany. Tingam-pianana diavina ny mahatale général hoy Alban Rakotoaritsoa fa tsy tanjona ary manamarika ny fanompoana ny firenena izany atao aorian'ny tolona natao fa tsy fitazomana fa efanakory nanamafy ity tale général vaovao ny ACM ity fanekeny ny toerana nomena azy ho fanohizana ny tolona ka tanjona ny ametrahana fomba fiasa mangarahara manaja ny fentra iraisampirenena ary atao miaraka amin'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny ACM izany. Araka ny efa fantatsika moa dia anjara andraikitry ny ACM tokoa ny makasika an'ireny raharaha makasika an'ireny Boeing 777 anankidimy ireny. Ny fanadihadiana dia efa mandeha araka ny tontolo izy ary ny efa fantatsika na ny eto toerana na ny avy any ivelany ka dia miandry izay toena isika fa tsy maintsy voaka ny marina makasika an'io dia anomboka amin'ny fitsiriana ny fanarenana rehetra tsy maintsy isy zany ny audit izay efa niarahantsika nahita efa misy asambandraram-panjakana ao avy ao ministera ary efa misy sambandra anankiray avy ao amin'ny Cour des comptes
efa nanomboka an'izay a audit na fitsiriana izay miandry an'izay a valin'io audit fitsiriana ofisialy io zany tenanay a dia iroso avy hatrany amin'ny fanarenana mahakasika fanarenana moa dia lava efa nisy ny plan de redressement natolotray a tamin'ny fametrahana ny candidature zany a nanaraka tamin'ny antsipliany nanaraka atsakasy-andavany taoriana ndreny appel candidature ireny a dia efa vonitsika ho amin'ny fanarenana fa miandry an'izay a rapport officiel an'izay audita izay anotsipihany fa nolotra vahaolana amin'ny fanjakana ny ACM ho famahana ireo olana sy ny disadisa izay nanova endrika ny fitantanana ny fitanterana nabakabaka malagasy atao anatin'ny taona maro isy araka izany fanapaha-kevitra entitra maiky ary matotra izay mitaky fiaramentany rehetra hoenty mitondra fanavaozana tanjona ihany koa ny fananganana fitanterana nabakabaka matanjaka afaka mampifandray any Madagasikara amin'ny sehatra iraisampirenena ary manohana ny fampandrosoana ara-toekarena fitaka angamba fa ny ataony vita ary ny rahantsika nalala zay efa voalaza teo a fa nanaraka antsakasy-andavany tamin'ny antsipriany tsy voana tao anatin'ny lalàna zay a ny safidianana ny tenako moa zany a teto amin'ity toerana ity manarak'izay moa dia fantatsika tsara fa BDB ireo manam-pahaizana BDB ireo manatsaina BDB ireo atao hoe tsara toerana zay hitantsika mitantana tia aviation civile de Madagascar ity kanefa fantatsika amin'izao teny zao a aiza ho aiza ilay orinasa dia zay milazaiko teo hoe ny toko fitaka fa ny ataony vita to mahakasika ny Air Madagascar sy ny Madagascar Airlines dia fantatsika tsara fa sehatra maro dia maro no tsy maintsy mifampiresaka sy mifandamina mahakasika an'izy io fa ny azoko tenenina fotsiny angamba dia hoe vonina firenena reharehan'ny firenena malagasy ny fananana zany hoe orinasa fitaterana national zany ary atafitrany koa anatin'ny fiandrana firenena ny firenena malagasy izay resaka izay ka tsy maintsy isy ny fifampiresahana ny fifampidiniana eo amin'ireo sehatra maro dia maro misehatra ao anatin'ny secteur du transport aérien ho fanamafisana ny fahaleovantena ny asany tena metra-pialana tsy ho filohan'ny antoko politika madio Irakoto Arso Faniry Alban ary mamindra izany amin'ny filoalefitra mba hialana amin'ny fifangaroana politika sy ny fitantanana ara-teknika sehatra maro no mila mifandinika lalina mikasika ny raharaha Air Madagascar sy ny Madagascar Airlines satria manandanja ireo amin'ny fanarenana tanteraka ny fitanterana nabakabaka malagasy. Pejiny finoana kosa indray toy ny isan-taona dia namarika ny Noely sy ny taom-baovao ny sakaizan'ny fiangonana protestanta FPMA Rampitso Sabotsy 12 taona zao no nijoroa ny FPMA fanampanasava. Ny taona 1970 no teraka tao Montpellier ny fiangonana protestanta malagasy voalohany tany Frantsa izay natsangana ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa. Ny taona 1970 kosa no natsanga ny mpitandrina Daniel Ralbert aumônier ireo mpianatra tany Frantsa ny FPMA izay vondrona ireo kristianina protestanta FJKM sy Luterana. Tamin'ny taona ihany koa no nanatanterana ny synode voalohany tao Vilmetri ka nanangarana tamin'ny fomba ofisialy ny FPMA izay namaly ny filana ra-panahin'ireo malagasy ny findramonina tany Frantsa tamin'izany fotoan'izany. Ny taona 1970 no tafajoro ara-panjakana ity fiangonana ity izay ao anatin'ny fiombolan'ny fiangonana protestante eto Madagasikara na ny FFKM sy ny Fédération protestante tany Frantsa. Maleo tena ny FPMA. Toy ny isan-taona dia fotoana iray ionan'ireo sakaizan'ny FPMA ny fanamarina ny krismasy ny taom-baovao teo tanindrazana izay atao Rampitso Sabotsy. Ny sakaiza moa zany dia tsy any an-dafy akory fa eto Madagasikara monina eto. Izy ireo zany dia mpiambina tamin'ny FPMA tany an-dafy fahiny sotro-ronono dia moa dia teo tanindrazana misy moa mitsidika vetivety ary misy moa mpakany an-dafy dia miambina amin'ny FPMA amin'ny FPMA vetivety any dia moa dia ary misy ara-tsy tany an-dafy hatr'izay nenany fa sakaiza ka zany zany miarakalazany krismasy ny sabotsy 17 Desambra 2025 zao amin'ny rora sasany eo amin'ny foibe frendry raisam-pirenena faravohatra. Hiavaka ny fotoana Rampitso iarahana amin'ireo antoko-pihira. Tonga anafana fotoanao ny feon'ny frendry faravohatra ny kate Ambato Vinaka le koralina malaza be ireo ary ny tarika fotoana dia ny pastora Rakoto Arma Andrena Sandratrarivo
nitondra ny tenin'andriamanitra moa dia ny docteur Rosolonray be Peria Gamalela be pastora luterana ary ny anao ny tantarany SFPMA dia andriamatoa Rosolonray be Jean Wilson zay président d'honneur an'io zavatra koa ary tarika ny fiarabana ny Rosokray mandray nefa 7 taona mihoatra zany andriamatoa Rosolomanina ny mipitandrina eny ambiempolo taona amin'ny taona 2024 ity no nijoroa ny FPMA izay nahitana fiangonana enina tanam-piandohany tsy nitsantomba nefa zany ka ny taona 2024 dia fiangonana 7 sy vondrombavaka maro ny helipatrana ny Frantsa sy atsy amin'ny nosy la Réunion no ao anatin'ny FPMA. Maresaka avy any ivelany nisy fipoahana tao Maidoisy faritra avaratra atsinana Nizeria ny alarobia lasa teo voka ny olona 7 namuniainy ampolony maro ireo naratra. Fanadidina. Aina ho bomanapetraka tao amin'ny moské no nipoaka ny arivan'ny alarobia lasa teo araka ny filazan'ny lehiben'ny milisy manolotra ny jihadista na ny mpampiorohoro. Nisy vavolombelona hafa nefa nilaza fa mety olona mitondra bomba no nandefa ny fitaovana nipoaka. Tokony ho tamin'ny anora ariva teo eo ny trangan'ny fipoahana ka niteraka korotana sy tahotra izany. Nentina aingana tany amin'ny hopitaly ireo naratra. Hatreto mbola tsy nisy fikambanana navondrona ny laza ho tompona ndraikitra amin'ity fanafiana ity. Miatrika toetra raha feno erisetra ireo mponina any amin'ny faritra avaratra atsinana Nigeria izay matetika lasibatra amin'ny fanafian'ny Boko Haram, vondrona mpampiorohoro islamika sy ny sampan'ny SWAP na ny fanjakana islamika any andrefan'ny Afrika. Ny trano fivavahana silamo ary ny tsena. Nametraka fiarovana ao amin'ny faritra ampitandro filaminana ary natomboka koa ny fanadiadiana. Mitohy kosa ny fikarohana ataon'ny ekipa amin'ny fanesorana ny bomba isorohana ny loza mety hitranga. Tao amin'ny cathédrale Notre-Dame de Paris no nataony lamesa ny andron'ny Noely omaly. Nitarika izany Monseigneur Laurent Urly nanasongadinana ny afatra momba ny fandriampahalemana manoloana ny ady maneran-tany. Ity no lamesa faharoa tao aorian'ny loza nandriavarava ny cathédrale tamin'ny taona 2010 amby 2020. Fanampanazavana. Tao amin'ny cathédrale Notre-Dame no nanatanterahana ny lamesa lehibe omaly nanamariana ny andro Noely tao Paris. Nitarika izany ny Monseigneur Laurent Ulry izay nanolotra toroteny manokana ho amin'ny fandriampahalemana manoloana ny fifandonana sy ny herisetra mitranga amin'ireo kontinanta maro. Araka ny nambaran'ny arsevekan'i Paris, manamarika ny tontolo ankehitriny ny fijaliana, ny herisetra, ny ady ary ny fifankahalana. Nanao antso amin'ny fifampiresahana sy fiara-miasa i Monseigneur Ulry ho dingana manandanja amin'ny fanarenana ny filaminana. Ity ny lamesa faharoa amin'ny Noely natao tao amin'ny cathédrale Notre-Dame hatramin'ny loza goavana niatra tamin'ny volana Aprily 2024 izay nandravarava tanteraka ny foto-drafitrasa. Naharitra 5 taona ny asa fanorenana ary nahazo fanohanana iraisam-pirenena miavaka tamin'izany. Mpanohana arabola miisa 703 avy amina firenena 50 no nandray anjara tamin'ny fanefana ny vidin'ny asa. Any Libia kosa indray ataoriny 440 taona nisy ny ady dia misokatra indray ny tranom-bakom-pirenena libiana ao Tripoli mariky ny faharetan'ny vahoaka libiana manoloana ny ady sy ny fahaverezana ny fisokafana ity tranom-bakoka ity. Lasa setra ho an'ny fahatsiarovana sy ny taranaka vaovao izany. Fanampanazavana. 440 taona izao no nisy ny ady hatrany sy korotana ara-politika ao Libia. Nivenina misokatra ankehitriny ny tranom-bakoka nasionaly ao Tripoli ka manaitra ny saina sy fon'ireo mpankafy kolontsaina sy tantara, mariky ny fandrosoana sy ny faharetan'ny firenena miezaka miverina amin'ny filaminana ny fisokafan'ity tranom-bakoka ity, izay mirakitra tantara sarotra no lalovan'ny Libia hatry ny taloha ka hatramin'izao vanim-potoana moderna izao. Mampiray ny tsangam-bato Grika sy Romanina fahiny amin'ireo arena sarobidy izay manintona ireo Libianina te hifandraindray amin'ny lova ara-kolontsaina. Everina ho valisoa ara-kolontsaina ny tranom-bakoka. Anisan'ny mampiavaka ny fanokafana indray ity tranom-bakoka ity ny fanomezam-boninahitra ny Omar Al-Mokhtar mahery fo nanohitra ny fanjanahantany italianina. Nisy fampisehoana tsehatra manokana naneho fanoherana ara-kolontsaina sy ara-tantara nataon'ny Libianina. Amin'izao fotoana izao, sehatra iraisana ho amin'ny fahatsiarovana sy fanabeazana ho an'ny taranaka vaovao ny tranom-bakom-pirenena. Ny renirano manana loko 5 karazany ao amin'ny ao Colombie ary ny vehivavy lava hoy indrindra maneran-tany ireo notranga hafakely entina aminao izao. Ao afovoan'ny Colombie misy Ankanio Cristal, renirano iray sokajiana ho renirano tsara tarehy indrindra eto tany.
tsy toy ny renirano mahazatra izy ity satria dia miova loko 5: mena, mavo, maitso, mangary volomparasy. Ny antony mahatonga izany dia ireo zavamaniry madinika antsoina hoe makarena clavigera mipetraka ao ambanin'ny rano rehefa mahazo hazavana sy hafanana. Izy ireo dia mamoaka loko mamirapiratra ka manome endrika miavaka an'ilay renirano. Isan-taona, anarivony ireo mpizahatany no mitsidika ny Canyon Cristal izay iray amin'ireo arena voajanahary lehibe indrindra ao Colombie. Vehivavy avy any Minneapolis, Minnesota, any avaratra andrefan'ny États-Unis, Diana Armstrong. Malaza maneran-tany noho ny hohony lava tsy manam-paharoa i Diana. Tamin'ny taona 1777 dia very zanaka vavy antsoina hoe Latisha izy noho ny aretina. Latisha nefa no nanampiazy tamin'ny fikarakarana ny hohony ka tahoriny nahafatesan'ity zanany ity dia nanapa-kevitra i Diana fa tsy hanapaka hoho intsony ho fahatserovany ny zanany vavy. Nandritra ny 20 taona mahery dia nitombo tsy nisy fanampahana ny hohony. Tamin'ny taona 2024 ny Guinness World Record no nanamafy fa Diana Armstrong no manana hoho lava indrindra, mahatratra amin'ny 13 metatra. Ny hohony lava indrindra dia ny hohony tanany ankavanana izay mahatratra 7.7 cm. Sarotra aminy ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny hoho lava satria tsy afaka mitondra fiara na manao asa tsotra toy ny fanaovana sakafo sy fitafiana ny tenany. Mila fanampiana sy fitaovana manokana ny Diana eo amin'ny andavanandrony. Na izany aza, ny hohony dia voaravaka loko sy endrika isan-karazany ka lasa fanehoany maha izy azy sy ny fahatserovany zanany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa rampitso amin'ny ora mahazatra indray. Veloma tompoko.